Nampitandrina ireo manao fanahinina mamboly korontana eny anivon'ny Fokontany ny Jeneraly Njatoarosoandrianjanaka, komandany Zandarmaria-pirenena androany alarobia raha ny vahiny tao amin'ny hanao manjerim-panjakana. Raha ny filazany dia tsy kisendrasendra ny isian'ny korontana eny amin'ny faritra sasany mandritra izao fotoam-pizarana ny Vatsinjo izao. Misy hoy izy, andian'olona tsy misoratra amina Fokontany akory nefa dia tonga eny fotsiny amboly korontana. Noraisiny ohatra tamin'izany ny tranga teny Nanisana androany alarobia marainy. Nilaza izy fa vonona ny ampiatra ny lalàna amin'ireo izay miopefy. Tsy ilozany izay tsy ahitana olana madinika ny fisian'ny famoriana olona amin'ny fotoana izarana fanampiana tahaka ny amin'izao fotoana izao, indrindra rehefa misy ireo tsy tafiditra anaty lisitra nefa manantena ny ahazo ny anjarany, hoy ny Jeneraly Njatoarosoandrianjanaka, saingy voavada olana hatreto ny olana, ny tranga rehetra hoy hatrany izy. Mitombo hatrany isan'ireo olona lavo ny coronavirus teto Madagasikara. Raha ny tarehimarika vaovao navoaka ny foibe-pibaikona ady amin'ny Covid-19 dia nisy 4 ireo lavo nivalana aretina androany alarobia. 720 izany no voamarina fa maty ny coronavirus, mananomboka ny 17 Mey nisian'ny maty voalohany ka hatramin'ny androany alarobia. Marary notsaboina teto Analamanga ny maty anankitelo ary avy any Boeny kosa ny anankiray. Nisy 723 kosa ireo voamarina fa mitondra ny tsimikaretina tato anatin'ny 420 ora farany ka tafiakatra 223 sy 1 alina ny isan'ireo voamarina fa mitondra sy mbola mitondra ny tsimikaretina eto Madagasikara. Ny 720 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana raha efa sitrana kosa ny 709 Famonoana ny mpiasa efa trotraka ny fahasahiranana ny fampidirana trosa azy ireo, hoy ny randrana sendikaly ivondronan'ny sendika SVS sy ESAM. Mbola volan'ny mpiasa madiodio ihany koa ny ao amin'ny CNAPS ary zana-bola azo tamin'ny fampiasana io volan'ny mpiasa io no nahafahan'ny CNAPS nanangona tahiry ka tsy tokony indrana ny vola efa ny mpiasa, hoy hatrany ny randrana sendikaly. Fanampiana tsy averina sy tsy onerana tahaka ny fanomezana atao amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao no takehan'ity vovonana sendikaly ity. Raha ny hevitry ny governemanta manko dia fahafahana mindram-bola any amin'ny CNAPS no hanampiana ireo mpiasa anatin'ny sehatra manara-dalàna. Vola 2 hetsika hatramin'ny 5 hetsy ariary no heverina fa azo indramin'ny mpiasa ka averiny ao anatin'ny 12 volana manomboka amin'ny volana Janoary 2024. Ny mpampiasa no hanao ny findramam-bola ho an'ny mpiasa ho aminy sy hanome izany azy rehefa azo ny vola. Amin'ny karama raisiny avy eo no esorina tsikelikely ny vola hamerenana azy.